fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Antolotra nareo anio ny fizarana faharoa amin'ny ilay tantara nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine. Tantara nampitondrainy lohateny hoe Toly. Ireo anome aina ny tantara Ioly, Lanto, Fredeline, Mirambola, Leva miaraka amin'ny Sinez sy Bruno. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjary Leva no nanaditosa. Eve mademoiselle Felane, mandrosoa? Androso tokoa moa izany. Angany indra miaro izay ka? Ie, ao ambony ao izy. Misy zavatra nentiko azy reto mantsy. Miakara dia hoentao fa ao izy. Za mbola serina kely ato ambany ato. Arino zato atondry e. Manasa an'ireto lovia reto a. Angany idina sahady. Kinona moa tsy janona kely ao rehefa vita ny arahaba sy fanateran'ireo voankazo sy mofo mamy ireo e. Ohatran'ny hafahafa fiteny koa ty tovovavy ty zaka. Andray koa reto lotony chiffonareo sy ny servetanareo atoko. Andeha hanasa an'ireo mihitsy aho izao. Izany ny antony nanokanako an'ireo eo. Gaga mantsy raha mbola ireo mampiasainako. Raha tinako. Ie, tandremo tsara mihitsy ny fahadiovana fa ny aty tsy mboatra ny tany ambanivohitra tany akory. Dia tao amin'izany renibe maty izany izany ndry no mipetraka. Ie. Ndry rery. Ie, zarery. Tsy misy havanareo mihitsy izany azondry ny toerana. Tsy misy. Mahagaga koa izany a. Tsy loazan'izay misy fianakavianay ihany fa rehefa tena tadiavina ve tsy hita e. Asa. Dia tany koa izany ndry ny mianatra. Tany any nianatra taloha. Taloha? Hatramin'ny 10 taona? 10 taona dia niala tsy nianatra. Ndrekiako. Tsy manana CPE akory izany ndry io. Tsy manana. Izay mihitsy ilay mahavoany ankizy any ambanivohitra ka. Rehefa avy eo dia miandry vady fotsiny. Tovovavy tsara tarehy ohatrandry izao ve dia tsy nandihy fianarana. Mampalahelo e. Ny andro izao rehetra efa fivoarana mihitsy a. Ny ankabeazan'ny tovolahy eto Antananarivo izao a. Tsy tia manambady vehivavy. Inona ireny filazany hoe letrea teny gasy e? Dondrina. Sa tsy dia nianatra firy anga? Any ambanivohitra any ihany izany ndry mieritreritra vady raha zaniko. Za koa ngama mbola mieritreritra ny anambady izany e. Efa nahita mantsy fa reny sipa avy any ambanivohitra ireny a, kely manambady dolodolo. Indrindra fa tonga eto amin'ny vilona ohatrandry izao. Raha vao misy mangataka tsy tonga dia hoe hoeto ary tongotra fa tonga dia raikitra mihitsy e. Mbola tsy tia hanambady izany aka. Eny e. Ary medalinina be koa nge izany fanaovandrira raha izany e. Izao ve iretsy fanasandrian'io vilia ro vino vao vita. Ka mitandritandrina ihany aso sanatria vako. Izay koa aloha e. Hitandry taiza tokoa moa izay nanasa Duralex Sportsolène. Tandremo ihany ny zavatra olona fa lafo vidy be daholo ireo a. Reto tasy reto izao a, izay sy fetra no niara-mividy an'ireo vao haingana mihitsy. Ay! Ie, tena lafo be mihitsy ireo. Eny e, tandremako tsara ka. Fa ohatran'ny miantso andriny nenitra miaro izany e. Ie, tena miantso tokoa izy. Dia hiakatra aloha. Za koa ndefa veloma e. Mazotoa amin'ny asa mandrarara matoa. Misaotra e, veloma ary. Veloma. Ahoana izay ry neny raha miary? Fanga mbola ao ambany eo ifelana. Efa lasa izy ka. Efa ela. Vao eo. Eno a. Toeniko miresaka manolona mantsy ianao ko. Izay sy izy no niresaka teo ka. Dia ahoana avy niresany tamindry? Tsy misy inona fa dia momba amin'ny fiainana aty Antananarivo sy ny vidim-piainana e. Manafinamiko tolo.
ataony tsy reko daholo anga teo ambony tora tao natsasaky ny resaka izy roa teo raha iny izy saika andeha hidiny iny a tena tsy tiako tsy azo mihitsy ny toetran'ity felan'ity sy ny fomba firesany ka izany any ve ny antsony nendra miary a mbola manakobana vilia mantsy ay mandeha ny ary tao zany dia mba hitondra kely rano mafana rehefa miakatra ndre a eny toko latsara aho endry sady tsotro zany raha zanak'olona mifanongotra be amin'ny toetran'ny felana mihitsy ka raha tsy miovy ny toetran'iny felana iny a ohatrany tsy dia akasitrahako loatra ny fiarahan'izy fetraka mariny ray volana sisa dia tonga fetra inona ireny hevitra fa ohatra ny tsy lana mivavoniko mihitsy ny maheno azy menakavy reto mandondoka ny tolo eo masoko sy misoleladelaka amin'ny toy ireny ka tokony hovako indray ngamba mifetoka amin'ny tolo tsy anesoery sy anabatibaty azy tsony a rehefa miresaka fa leo indray mody manambitamby sa eny hitako ny hevitra aleo politika mampiasainy mihetsika indritra felana raha tsy teo resy voadaka amin'ny ambavafondria tsy andro kokoa izay atongava ny fetra hodikany amin'ny mademoiselle Lanty fa ohatra ny tsy tamana ao ka nendra miary tsara fanahy be sady tsara fitondra mampalahelo abe koa izy fa ifelana mahakivy a izako ny tonga eto izy dia tsy mana-tsaina afa-tsy ny hanesoeso sy hanapopoka foana ka mila tsy zakako tsony tsindriko fotsiny ny foko dia hodiko tsia indraindray tsy te hifamaly amina dia sady tsy azoko atao mihitsy izany fa aleoko mandefitra izay andro vitsivitsy izy sisa adidy ataoko amin'ny endra miary sy fitiavako azy izany fa tsy maninona ary tohotra ny lasamborona be ane izy zany tay koa izany aterako amin'ny mama miangola manahoana manao ny toly variana be dia tsy mahita nidirako ny vavahady akory a ie mandrosoa ao neny ao ambony ao izy ao koa izy da salama tsara ny an'izay ve sa salama tsara ka aleo ary aloha hiakatra kely vetivety ahy yo lasa vinany hafahafa ny toly malahelo ty hody any an-trano ve ary sa ahoana dia tsy fantatro fa ohatrany misy zavatra mampiasa ny sainy izany ary vao nahitany efa izy dia faly be mbola misy ray volana nefa nijanona any eto aleo aloha ndeha titika aneny dia sady akan'izy day manao ny toly manao felana misy zavatra netiko andrity ka vinan'io ary inona ary mofo mamy fa inona ary fangandry aloha te hinana mofo mamy zavatra hafa mihitsy ilay izy tsy fantatro ka jereo nge inona ary iny ve ilay zavatra fanositra amin'ny hoho vernis à ongles vernis à ongles ny anaran'ireny fa tsy zavatra fanositra amin'io izany fa mamena tolole ay ary nge hosorany mety tsara amin'ny volokoditry ny somary fotsifotsy mihitsy ilay izy eo anaovako azy aza mihetsiketsika fotsiny zay hitandry manao na mibikany amin'ny tanandry izao ka tsara aloha tena tsara mihitsy fa io hoe tsy ala rehefa manao raraza angakosindre dia tsy ahitandritandrina fa tonga dia kosokosoka be ka jereo fa maina sahady iny ny ambo no meko andry ary dia aprimy tsara tondry fanositra ary maninona ho aho io volondio raha mba atao brochine rehefa avy sasany brochine eno ilay atao amin'ny courant ohatra ny amin'ny mama miangola ve eno ndrity koa tena atao inona nefa ny atao an'ireny za sady tsy miasa broche mandeha hamonjy lanonana akory fa ngaminy asa broche ny andeha hamonjy lanonana ihany kaly ity manao brochine mba manao tsindraindraina dia tsy hoaiza azy
sady ny volondry lava sy matevim-be io ve tsy isy ao e? Tsy misy ao io ka. Ao ane e, andao sika hiditra ao trano hibankoko azy dia hitandry. Ao ka nenitra miary. Matory izy. Tsara izany. Tsy anako tabasy sika sindry fa aty ambany nanao volo e. Ndao, ho hitandry eo ny tena naovako azy e. Sao de ahoana e? Sao de bedy eo tsikako. Tsy isy bedy izany eo rehetra fa raha bedy dia izany miantoka. Ndao ary. Vita ary jereo amin'ny fitaratra amin'izay nge e. Manahoana? Izy izao io e. Marina raha hitolontsony io fa vadin'ny PDG. Gaga ny olona raha mahita an'io aloha e. Tena tsara. Tsara aloha e. Fa menatra hitondra an'izao ka. Ty ve adala e. Menatra maninona? Fangandry ny britana. Ortoly a! Nizay nenitra miary fa miantso andry. Hoe? Aleo aloha isiko satroka bangana ka. Aza dia vendrana eo Ortoly a. Volo efa vita tsara tareho ka asiana satroka ba. Mandehana amin'izao. Ty tena zaza adala mihitsy. Ortoly a! Ien tompoko. Ho avy aho e. Vita izay aloha ny tingana voalohany. Mahanomboka eto dia iva endrika amin'izay Toly ary iva famindra koa. Tsy ilay tolo mipetrapetraka sy endrintsony io ary fa ilay tolo igagan'ny olona amin'ny adejony sy ny fiovany. Ka tsy fatokisan'ny olona tsony e. Ese, iny foana ny dokatoka fanasindra indreny ao anatrehako eo. Izay iny ve mba hatsindry ahy? Sanatry. Toly a, fananina ray ty kafitery ty. Novako izy tandray ve? Vao afako malina izy namaky an'ilay vazy lehibe tao amin'ny salon fa nisangisangy izy to e. Tsy tompoko. Izany namaky an'io. Ianao ve no namaky an'ity kafitery ty? Eny tompoko. Voasaky hiteny taminao a. Mandaingy Toly. Tsy mahajery akory izy miteny. Fa izy ary no arovany. Hiaja, imengola, sa hifelana. Tsy azoko midika an'izao vitsika Toly izao ka. Tato aloha izy dia ohatry ny miova koko. Na ny fietsiny, na ny fiakanjony. Asa, inona ary no antony? Nefa aloha rehefa tsy miova aloha ny toetrany tsy maninona fa izay ihany koa no tsy tantoka e. Ohatry ny mihamiraiki potsika kely amin'izany koa tsy fantatro. Ohatry ny tsy foky ala eto amin'izany intsony izy e. Ndrisy nefa. Toly a! Eny tompoko. Mandehala mihitsy na fidio reto zavatra reto. Eny tompoko. Hitako miasa sainy nenindra miary. Manontany tena momba ny toetrako angamba izy ka. Tsy te handiso fanantenana na anakivy azy nefa tsy afaka hiteny marina koa nefa satria sarotra inoana. Raha ilaza hoe fanany felana ny doma ny tanako hipoaka tamin'ny kafiteria sy ampenjera azy ary avy azy. In'izany ve izy? Toy izany koa nasehany aja enjera teo amin'ilay latabatra kely dia vaky ilay vazy. Fa ina marina ny tena tanjony felana iny amiko e. Manao izay alako tato ve? Voafetra ny toerako eto. Sa tena manao izay averezako ve izy? Toa ohatry ny manindry mandry aho fa mbola hanao zavatra ratsy amiko izany felana. Tsy hitako anefa izay fomba ialana aminy. Fa inona koa to mahalasa eritreritra anao Orlande? Momba ny Toly mampieritreritra e. Tsy azoko. Fa maninona zao Tolika? Tsy haiko fa isaky ny makany amin'eny aka mahita azy dia ohatra ny lasalasa sainy izany izy. Malahelohelo hafahafa izany. Fa maninona? Asa? Te hody angamba izy. Ka fatany tsara nefa tsy maintsy hody izy fa fotoana voafetra no ipetrahany io e. So dia misy zavatra hafa kosa ary ha? Za koa raha mba neritreritra an'izaniko. Tia felany ity. Henoko mindriaja hoe makaondrinenao matetika hono izy hatramin'izay natao an'ny Toly izay.
nefa taloha izy tsy mba makao mihitsiny. Ka mba mifakahazo londra ngambo izy roa zany ko. De gaga koa fa niovatra amin'ny fitafin'ny tolo sy ny fihetsiny anie. Zany ve? Eny ny volo atao brashina, ny pataloha sy zipo kely foana nanaovana matetika, ny hoho asiana vernis. Raha tsy felana ve moa aprisika sy anoro azy an'izany ka? Raha itoly aloha tsy eritreritranao an'izany mihitsy. Raha izany fotsiny moa maninona fa ny toetrany mety hiova koa nge ny tena atahorany. Ka izay indrindra nge. Mbola teny azy mihitsy angamba ka mahotsapa manana didy mantsy amin'izany ka ampitandrina azy amin'ny felany sy amin'izay zavatra rehetra ataony eo. Aleo misoroka dia mbola tsy sineninenako. Marina sy mety mihitsy aloha izay e. Saika antany ane manokana momba an'izay mihitsy nge no antondehako ity Itoly aloha dia zaza eny sady tsara toetra e. Tiako mihitsy ilay toetrany sady mahafa-po any zavatra ataony. Marina koa fa tonga matetitetiky felana hatramin'ny teo azy. Fa izy aloha tsy mitondra namana hafa fa izy roa ihany no ao dia tsy mivoaka ny velany fa ato trano ihany no miresaka. Soroko aminay mantsy fa hafahafa toly. Ary fantatro foana izy rehefa ohatra malahelo sy kivikivy izay. Hay ve? Ka izay no ataoko aneny hoe manahoana ny fifandraisana izy felana ato. Ohatrany tsy dia tiako loatra mantsy izy hanaraka ny fomba mifelanako. Ka ino no anaka sarotra amiko ny andrara azy hoe aza manao an'izao na aza manao an'ity. Hitanao ny ankizy tanora manana ny safidiny sy ny fomba ny kely. Za dia vonina ny teny sy ananatra azy mihitsy aloha e. Tsy hanaraka ambokiny an'izay rehetra tiany atao ao. Mahatsapa manana didy amin'izany fa tsy te hanandratsy ary neny. Marina aloha zany e. Za aloha dia tsy mahazo azo an'iny felany mihitsy fa tsy afenko neny. Tetsitsony e. Saika efa namany fetra izy ka tsy hita izay anaovana azy e. Vomafy mihitsy aloha fetra raha ino no vadiny e. Tena marina e. Asa re. Raha anjara ve atao ahoana moa fa rehefa tsy anjara kosa tsy maintsy ho ravy ao azy iny ihany e. Zay fa lasa aloha reny ka reny ny bodofotsy dia ny dranao efa nisasako daholo dia efa maina daholo izy reny. Asefy-pasohany tolo izay tokony ho pasohana fa tsy vitako tsony e. Misaotra retsy ndry aza mbola nahavitandreo ihany amin'ity kibobe andritiako. Tena mamono tena mihitsy ka. Aleo fa asaiko pasohan'ireo ireo sasany tsy vita ireo e. Veloma ary. Ndao ary. Raha fantatro lantsy eny ny angamba reny zavatra ataony felana ny tolo rehetra reny toy ny esoesiteny sy fanaby-rabiana azy dia asa angamba. Mino fa tsy avelany janona eto 2 minitra kory tolo ka izay ny tsy tiako sy antony tsy nitantarako azy. Vehivavy lehibe tikoa ve dia andeha hampiady olona na dia misikotra mafy azy landy e. Tsy maintsy korontana maty dia fahafantatro mihitsy satria tsy anaiky an'izany landy. Ny ako moa ohatrany miampy fitiavan-tena kely ihany satria ohatrany tsy tiako hiala eto amiko izany hoe toly e. Eny ohatrany mamofo ao zavatra betsaka ny mahita azy sy mieritreritra azy. Raha inizay mantsy ka tsy nisy tsy nitrangy ireny zavatra ireny ireny zavatra taloha ireny. Aiza tsony nefa efa nafoy izany e. Ka nanahoana hono zato ianareo mianaka teto e. Nandeha tsara? Nahafinaritra ka nefa naraka tsara ny ando moa araka ny filazanareo tanora azy sa tsy izany ry toly? Zany ka. Tsara zany e. Ary ny toly zany na ohatra ny lasa tovavy be na fatifaty vetivety teo e. Marina raha saika tadidiko ianako fa sady ny tombo no niangezangeza no tsara tare be e. Izay vaty. Aza dokadokafanao ahoana zanako fa sarikinatra e. Ifelana anao ihany no nampianatra azy etsiketsika ohatran'izao. Hay, fa nga mankety foana felana. Ila ho isan'andro mihitsy izy hatramin'ny tsy nahateo anao izay e. Indrindra hatramin'ny nahateo an-toly e. Ny telefona anazy amantsy fa hoe mbola manao fanadinana koa izy fa milaza ho avy eo raha riva raha vao afaka e. Ka reto aloha voandalana e. Dia reto ny andro tojo ary reto kosa ny andro felana e.
faly zao neny fa vitany sy tazoko a nahoana moa tsy ho faly ena ka tena faly moa zany anomboka iasa amin'izay ary neny afaka herinandro eo angambany miandry ny fiantsonana fotsiny akoatr'izay de ino ny zavatra mba irineny ho azy zao ny riko ve ie ny teneny sao de mba vitako ihany kino ka maninona indray fa nga zavatra tena lafo vidy be le izy tsy zany fa zavatra hafa mihitsy zavatra hafa inona indray ara tsy lazainy ka tsy miankina aminao ane le izy tsinony fa miankina amin'izy ary miankina amin'ny toly miankina amin'ny toly ie fa inona zany ry toly tsy fantatroko zao ary raha ny zavatra iriko de ny mbola mba hijanona ny toly kely eto amiko fa tsy tonga de ody zany raha azo atao ahoana zany ry toly zay indray aloha de tsy tapako neny fa miankina aminy tokoa ka io izany tanio asa raha mazoto izy mazoto ve ondry mbola hijanojanonana kely eto aloha na de efa tonga azy fa malailo andreo neny asa hoana fa asan'izy ary indry ihany io tsy terena akory fa aza menatra na aza matahotra tsy maninona ary raha zay ny tia ny raha miary de tsy maninona fa hijanona saotra retsy fa tsy atao maharitra ela kosa ary neny ilany tokoa mantsy mba mila azy sady efa hoteraka fantatro tsara re zany saotra retsy ry toly inona indray tia mampitomany anao efa mijanona indray ve toly vao hitomany anao ry neny tandrifin-drahona sendranandalo re iny fa za atao mahataitranareo aleo rotsaka indray ary mialatsiny ary tolo raha nampiatsonry aty amin'ny mangingina ambadiky ny trano aty tsy tiako reniny eny mantsy ny resaka mety gagagaga ihany angambindry amin'ny fihetsiky neny izy aloha de efa manana areti-po ary be da be ny anton'izay zo anao nefa ny mahalala an'izany anton'izany satria ianao efa niraisiny toy ny zanakatrano fa tsy olo-kafy ka izao ary ny tantara sy ny zavanitranga fa ino tsara ary teo 12 taona lasa zay vao 20 taona tamin'izay 12 taona koa sy tojo lamatoa iny ary 12 taona andry nananjanaka vavikely fanefany amin'ny zanany neny sady vavitokana kely io Saondra no anarany 2 taona teo eo Saondra tamin'izay neny moa mbola tena matanjaka be mihitsy tamin'izany andro any fa vao 23 izy ary dada kosa 17 taona teo angambany niasa neny ary nahazo vola be mihitsy tsy nisy naoranay satria samy niasa izy dada saingy dada ohatrany tsy mazoto ny asantsony raha vao teraka an'le zanaka zareo vavikely atao hoe Saondra zay izy neny moa tsy nety fa de niasa ihany de naka-panampy nanana mpanampy hoe vao malala zay zahay vehivavy eo amin'ny 15 taona io ary hitaizany Saondra no tena asany de ahoana ry fetra nandeha tsara ny asany vao malala nandritry ny 5 volana tamin'ny fahinombolana no nitrangany tsy nampozina andro alarobia tamin'izay tadidiko tsara mihitsy tsy nisy tao an-trano zay rehetrarehetra fa niala maraina daholo andeha hanatra sy asa de vao malala sy Saondra kely rery no tato rehefa nody tamin'ny atandro zay mpianatra de efa nofinosiny vao malala taony vary ary efa masaka niaraka tamin'ny taratasy nanao hoe io ny varinareo fa za Saondra mbola misy aliana vetivety ny ariva tonga avy ny asy dada sy neny mbola tsy miverina ihany vao malala Saondra kely treo vao tena taitra daholo hoe lasay zary ny alina alarobia de ny alakamisy tontolo tsy hitapopoka na aleny vao malala sy ny zazakely de nanomboka torana iny ary zay manakavy moa de efa kivo daholo mihitsy very zany vao malala Saondra very vao malala Saondra na netiny vao malala Nandositra Saondra no tena marina na nangalarony fotsiny tsotro zao tsy fantatra tsony re fangalare de tsy mba nampilaza tany amin'ny fokotanina tany amin'ny Zandary efa nampilaza to saingy tsy hita mihitsy hatramin'izao
Andray ve ka zany tena mampalahelo be tokoa izany ka. Nanomboka teo dia tsy niasa tsony eny fa nijanona nanomboka teo koa dia nanana areti-po izy ary saika lasa dala mihitsy azy izay ankizy moa no niezaka nandamina ny sainy ary izany no karakarako mafy azy ohatran'izao aza manoto kosa aloha zanaka tsy narary tsy narikoditra teo akonany teny izao nefa very tsy hita na fohy toy ny maty fa zao ianao aza miseho mahalala an'izany tantara izany eo masiny iza moa ny teny izany eo masiny rifetra ampatsiahy azy indray izany zavatra mampalahelo be izany raha tsy hamono azy anga izay mihitsy mantsiko izay anadinoiny izany azy izao no tokony ezahana atao tsy atsapan'ny fahabangan'izany eo amin'ny fiainany loatra tena lalim-pisainana kely ianao toly esy raha mbola teo ngamba n'izay zaniko izay efa ohatranao izao mihitsy izany ve eno ary mino mihitsy fa izany no tsy havozaneny ianao mahatsiaro any saondry izy ary izay no nalatsaka ny ranomasiny teo laza koa aza tsy mahafoy azy toy ny reny tsy nananako intsony ny fandraisako azy nefa hoana ry toly ny teneny le saika ho lazainao teo fa inona ary mampisalasalanao ry toly misy zavatra mampiasa sainanao nga teneny fa aza menatra dia efa mifanoko resaka mangina ty ambadabadika ty mihitsy so ihany afa nanana tsindrimandry sy nodina ijery atiako oe felana za mihitsy taitra ngandry nahita tsy napoizindry fa inona koa ny tianao lazaina amin'izany teninao rehetrarehetra izany ry felana ka izay tsy mahazo miresaka lela ty ambadika ty fa nahoana ny aty ambadika mangina ty fa tsy ao ambany ao ao amin'ny salon no miresaka sa resaka tsy madio ny ataonareo fa misy nanao resaka maloto sy tsy marina nga teo asa ny vavanao ataovy amin'izay izy ry felana aza manao an'izay matezitra ana mihitsy ianao ny zavatra hita amin'ny masoko izao no lazaiko ka inona no hitanao ary lazao ary inona ny resaka maloto sy tsy marina teo aza malady mitsaratsara ambony any ianao ny zavatra tsy fantatrao kinona ary izao ny resahanareo ao ary nahoana ny tsy anatrano miresaka satria tsy tianay ho reniny eny ny resaka ho resanay momba anazy izay no izy raha tianao ho fantatra sy mahalinanao momba ny aretiny momba ny zavatra rehetra nitranga talohan'ny miseho teto izany no azavaiko any toly ary tsy mbola vita hatramin'ny farany akory ny resaka satria tatoriana dia maty-tampoka indray dada ary vao mainka niampy ny alahelo neny sy ny adi-sainy tamin'izany angamo mbola tsy fatra tontolo izany rehetra izany fa oviana izy ny teto fatany ve anazava aminy natsiaro tompona ndraika tamin'ny naverany saondra mantsy neny fa raha mijanona tsy niasa araky ny faniriany dady izy tamin'ireny fotoana ireny mety ho tsy nitranga mantsy izany zavatra izany izany koa no mikeky ny sainao izao izany ve ny resaka ho tianao ataonay ao an-trano hoe nenao ambony ary na ty ala-trano aza tsy maintsy anontany an'izay resana izy izao tsy fantany fa heveriny fa tsy aotsony ary andao amin'izay hitrangany eto ry toly tonga dia mandehany anao mody fa za zany lasa vetivety aloha fa ho aiza ianao ahoanao ninona moa izay alehako any be ny zavatra karakaraiko izao zay fa lasa ry toly efa lasa efa ela hoe fetra raha hoe manontany eny ie andrasa aloha fa ho aiza ianao hijery anao ane ny antony alehako aty ry fetra ka inona ny toedavanao anao fa maika miala tsiny raha natezitra anao ny tengo teo ry fetra miala tsiny ohatr'izany foana ve dia mamerina indray rapaitsy tsy mamerina tsony manome toky anao amin'izany ny indray ary dia mbola ikeko indray zany ny fialatsinao amin'ny ty indray mitoraka ty nefa tsy amiko rery fa tokony amin'ny toloko iza koa ny alatsiny amin'ny sa atao misalasala tsy ny teny eny tsy maninona fa na ho alehako any amin'ny Drilandy azy izy dia hialatsiny aminy ka izy tsy mbola hody zao mihitsy mantsy fa mbola ao ihany mbola nitazominy eny izy ary apetrapetraka aminy ao ary malahelo azy ny eny ay ve ty vao tena lozy tena tsy atatany azy hipetraka ato mihitsy ka dia roviana hono izy ny andeka asa mbola tsy fantatro mihitsy rehefa kaiky hoteraka angamba ny landy tsy mbola misy rovolana ve zany tena tsy lasa kosa izany ay ve miaina an'izay atony zavatra hitandavanao anany eny ka ny momba ny raharantsika ho ahoana tsy resaka efa vita ve zany tsy hoe mbola hiasa aloha dia anomboka anangobola tsika akory zange efa miteny aminao fa manaiky ny anome volantsika anaovana ny raharantsika ho aloha dady izay indray le resaka efa tsy tiako mihitsy
efa milaza aminao fa tsy tia miankin-doha amin'ny olo-kafa zany amin'izay rarahako atao na hoe amin'ny rafotsana na amin'ny ray aman-dreny fa aleo hiary aloha de anangona ary tsy ela fa vetivety any ao io efa misy planina voavolavolako any ary akoatran'ireny fampiresantsika ireny ka inona indray eny tsy maninona rehefa izay fa napahakevitra masaka tianao fa tena mialatsiny kosa aloha ary fetra fa tena tsy akelin'ny saiko sy ny foky ny ipetrahan'ny toly ela ao aminareo tena manindry mandry afa hanimba zavatra betsaka eo amin'ny fiainako ty tolotolo ty ka tsy maintsy mitady hevitra inona ireny ataoko ialany io ainganato eny ary nefa tsy maninona aleo toly aloha hijano eto raha tianao sy raha mazoto koa nefa izy za mantsy mbola tsy de mila namana raha tsy efa kaikaiky andro tafika any iny ane izy aloha mazoto mazoto izy fa tia fialanantiny tsy ampazoto azy hijanona maharitra eto angambako fa ahoana fa ngahy toly ny tantara zavatra tamindry itoly ve de hitady resaka ty amiko ninona miseho aty naporitina ohatran'ny voasary azy izy fantatrareo ihany ny toetraniko za fotsiny mahafantatra tsara ny toetrany felina sy ny vavany ary mahatsikary zavatra ny resaka makaty reniko ka izy zao mila isan'andro mihitsy ny makaty rehefa eo tolo ka ny asarota-piarina amin'ny fetroko raha ihany izy ty ka fa aleo aloha za nderineny ndao ary fa velome manaraka indray fa mitombo fahasalamany za nefa tsy maninona akory mampamangy any amin'ny tojo any milaza ny andalo izy rahampitso tindry ve ty inona va raso lesikaviny vao vidiko tamin'ny herinandro ambony izy reto nefa ohatrany tsy de tiako indray de nentiko sao de mba azoazondriko aseho io reto eo tonga de apetatsika amindringa eo jereny ary mijery amin'izay fitaratra ahoana to mety amiko ihany aloha tena mety mihitsy fa tsy ihany indri mihitsy ny nanaovana azy endrehana be andri mihitsy ilay iziko mifanaraka tsara amin'ny volokoditry ndry somary fotsifotsy zany ve eno kinona indray za ve hanoro voana andry misaotra betsaka ary fa nahazo aho zany any koa ary misy akanjo be de be mipetrapotsiny eo fotsiny fa tsy hanaovako ny sasany tsy omby atsony tiako omena andry nefa maninona nefa sao de tsy tiandriny manao azy sao de betiny landindriko fa ahoana ka misy patakory ilay izy de misy short de jupe somary fohifohy ihany ary ambonina akanjo kely je m'en fous moeto ty aloha jereko izay tsy azoko anaovana ve tsy ajanoko ihany ka tsy tiako anena mitondra azy aty raha eo nenitra miaraka hitany indri nefa tsy afaka makany aminaiko tsy afaka toly nizay ary nendry fa miantso sady iziko ho avy ary nendra miary ao zay tompoko zao manomboka rapitsa manao contrôle kely amin'ny any amin'ny dokotera de eo amin'ny 3 andro eo ilanty zany ny fandresahako anaraka mifandimby izy sy fetra fa ianao mijanona miandry trano de mikarakara ny sakafo eny ary tompoko zay fotsiny no ilako ndrika aza de avela akorotany ny ankizy retsy ny trano satria hoateriny landy ty indray manko izy dakely eny tompoko ary atory kely aloha fa mandehany ianao raha hidina amin'izay fa ngahy felana mbola ao mbola ao ambany ao izy ataoko efa lasana izy mbola iandry ny atongava amin'ny fetra ngambany izy ka tsy hoalina ve ifetra to amin'ny fito vao tonga io eny mandehany ianao raha hidina de atokony ny vary sosotsika amin'ny 5 sasany eny tompoko miova kelikely isan'andro ihany ny fomba fitafian'ny toly sy ny paoziny atao trano ato eny izy zao de manao kavina sy brasely indray asa taiza ngany nahitany endreny zako moa tsy nanontany azy teoko mety tany amin'ny felana angamba nefa tsy de tiako loatra aloha naharaka ny langolangon'ny felana rehetra toly ny ela matsy maharay robo tsy tiako nampiovany toetrany ka avoasarika azy amin'ny fakapanahy maro isan-karazany mahazo andreo tanora sasasasany reto eny lasa fa mbola nanatra azy mangina ihany
Inona ny tatavan'ny endra miarandry teo? Laza fotsiny izy fa hoe andeha any amin'ny dokotera na contrôle ho manomboka karapitso fa izao miandry trano eto. Da iza miaraka aminy? Ilantsy fetra ho no mifandimby. Ka maninona moa raha hoentiko eto rapitso ilay akanjo raha zany ka jerendry? Izy zany tsy eo tsinonako. Tsy maninona ka? Hoentiko dia tazomindry izay tiandry moa izay tsy tiandry entiko miverina. Ie, izany mihitsy. Nantandringa izy tamin'ilay kavina sy bracelet ka? Tsy nantany izy fa nijerijereny fotsiny. Gagangamby izy mahita andrimy amin'ny voatran-drao manalako. Fa hono tsy nanontany avy izy tsy nanontany indri izy ka. Tsara izany ka. Tsy tiako mantsy ny afatara fa mbola ato foana. Fa leo aloha andeha amin'izay tsy andry amin'ny fetra fa rapitso izany. Eny ary veloha felana. Ho hitantsika amin'izay dia sipa hoe avana ambanivohitra endry be, tsy hibolila mba tokatoka fandrifetra ery. Iza ny tsy roboka sy tsy hiova nefa io mahita ny fiainan'ireto tanora eto Efa manomboka izy io izao. Sady efa kolonia koa Fa izay teneniko rehetra raha nitolo daholoko. Miatsika amin'izay indrisy felana. Veleso ny vidy eny mbola mafana. Ahoana ny andra miary? Ianao nga nitondra reto zavatra reto nakany amin'ny efitrano fandrianao? Inona izany? Kiraro, ranomanitra, folara, borosim-bolo. Izy da angamba fa izy ny lalao teo. Ary tena maditra mihitsy ireny ankizy ireny pelipelika manakorotan-javatra. Tsy tokony avela hiditra ato amin'ny efitranoko ato izy aloha rehefa tsy eo fa sao manimba zavatra ka. Mety tamin'ny zavarina nanao raha tany ambany angamba izao no namohan'ny efitranonao dia nidirany tao. Aleo fa hidiko lakile io amin'ny sisa dia apetrako aminao ny lakile na ahantoko etsy amin'ny rindrina ambony etsy mba tsy ho takany. Izay tokoa mety za matetika sahirana manao raha any ambany dia izy da manao fanenjika miakatra aty manao kilalao tantara dia alainy daholo ny lamba. Tena zazadala mihitsy. Izay ihany ny atsoko anao ka. Inona no matezitra ny endra miary? Hihaja sy miangolana nakotana tao ny efitranony tao. Tao amin'izy da nakao ny efitrano fandriako daholo ny kirarony endra miary, ny akanjo, ny nanaovany tantara, hatramina ranomanitra sy borosim-bolo Ka tokony hidiny koa ny efitrano rehefa tsy eo izy. Ka izay mihitsy no ataony amin'ny sisa. Sady efa misy fanatonana fanalahidy koa ny eo an-dalantsara ao dia eo fotsiny alaiko rehefa ampirina ny efitranona Finina indray? Ary andrasy fa hitako ny hevitra. Aleo aloha ki andefa misy zavatra mbola homaniko Ho avy avy indry rapitso? Tena tsy afaka angamba fa misy dia tsy maintsy alehako Raha afaka apitrano mihitsy aho vao mety afaka mandaloko. Tsy maninona ary. Izay telo darery indray zany ny eto. Fa ilandy ny anaraka ny endra miarana amin'ny dokotera sa fetra? Ilandy ka. Fetra tao ohatra miasa ohatry ny hariva be vao tonga etoko. Eny ary, velomindry aloha. Veloha felana. Manomboka eto dia hivadika amin'izay fandeha ny tantara ary tolo fa miala tsiny Tsy maintsy manao an'izay zavatra izay mba hirovana amin'ny fitiavana sy fetrako. Ary andraso aloha fa eritreretina tsara ny planina. Ary andraso etapiviko eto fa tsy maintsy andeha hivoaka etsena io izaoko. Ora fandehana mihitsy izao. Eny tokoa eny fa lasa miaraka amin'izy da. Efa fantatro fa tsy favelan'ireo ireny fa tsy maintsy eto manaraka azy ka. Ary aloha didy kelikely ireny vao miditra ka. Izay ngamba. Ary lasa amin'izay indritra felana fa fotoana ny injehana eto Raha sanatriditra eto mantsy dia zava-doza.
solo fa takotakony tamin'ny misy andro fetreto hoe ka tsy ahoana isy ahita. Mino fa mbola atao amin'ny fitoerana fametrahana azy ihany ny lakile amin'ny varavarambe. Ie, tsy eto ka. Dia voana moramora amin'izay ary ny trano e. Ary any ambony any amin'ny efitranon''ny nendra miaro ny tanjona. Ny lakile ihany miantony eo an-dalantsara. Tafiditra soamantsara ato ah. Tena tsara chance mihitsy ilay zandry felana fa ohatran'ny mandeha ho azy daholo ny zavatra rehetra. Ary aza amin'izay ary ny vola e. Ao anaty l'armoara ny fitoerany aloha fa efa fantatro hoe. Ary ny fanalahidan'ny l'armoara atao anaty tiroaran'ny table de nuit. Efa haiko tsy enjery tsara ka. Ie. Reto anaty valopy reto ny vola. Otrinona ary ny alainy e. Draso. Aleo reto e. Tsy atao be loatra fa tsy mety ka. Dingana farany sisa. Atao amindray tsisy problème fa mikatopotsy ny varavarana. Aiza ny etan-kialan'iny no mipetraka. Ny fitafiany aloha toa atao anatin'ny tiroaran'ity kômôdy daholo e. Oka aloha fa misy sakosy itsy. Inona ny ato? Entana madinidinika, taratasy, porte-monnaie, vatakely. Atao tanaty porte-monnaie ve ilay vola e? Tsy ataoko ka. Raha zavatra tiana fenina tsara tsy atao fa mora hitako. Aleo asisika atao anatin'ity vatakely ity e. Zay. Ary averina amin'ny toerany tsara daholo aloha ny zavatra rehetra e. Ao tsara izay. Vita ny opération. Dia mandeha mivoaka moramora amin'izay ary mitandrina tsara tsy hisy pahitako. Sainy landy makazy sy niny any amin'ny hopitaly amin'ny fiara zany amin'ny 20. Asa nefa raha ho afaka amin'izany ory na tsika. Iny raha tsy be asa aloha afaka miala aloha ihany fa raha be asa any amin'ny ray orano any mihitsy vo afaka. Dia aloha izy mianaka mandeha bus ihany zany ko. Zahako motivo amin'ny miverina atao trano rehefa misy zavatra tiana. Tao felana koa zany tazako miazakazaka miampita zany. Tsy maintsy avao amin'ny reneny reny izao. Tao amin'ny toly angambany. Ary iny ndry mampitakerikeryka azy mamaka be azy io e. Jereo fa tsy mahita akory. Mafy ny mahazo azy hatramina teo an'ny toly fa tsy mandry mihitsy ny sainy amin'ny fetra. Tsy fanomeza tsiny moa ny fitiavana fa ny tena komba efa teo ny alako. Vita soamantsara aloha izay ny contrôle rehetra. Ie, fa misy fahatsarana ny totom-pahasalamako raha ny filasan'ny dokotera. Zaho koa aloha mahatsapa an'izany e. Indrindra hatramin'izay nahateo an'ny tolo izay a. Ohatry ny tondra fahasoavana ho avy zany nahatongavana io zazy io teto tokantranoko e. Sahoana e. Zaho koa nefa be eritreritra be loatra mahatsara ny lasa foanako amin'ny antson'ny ankizy e. Miezaka ihany any anadiny nefa indraindray misy fotoana tsy mety fa tena mitamberina ihany ny lasa. Zay. Ny lasa tsy hiverina intsony marina amin'ny antson'ny felana na anao inona fa tokony hanampoatra saina fa marina ihany ny tenin'olona e. Ary andeha ampividy an'itoly an'reto fanafody reto aloha din'izao ka. Ndry ohatry nisy nanokatra ity valopy ity izany. Iza nefa nanokatra azy eo? Andraso e. Andriamanitro, toa ohatry nisy nakany iny vola tato e. 5,000 ariary zao ny tato. Ohatry ny reto sisa. 1, 2, 3,
3 alina ariary nakaiza ny 2 alina sana lay mifetra aka vola aby ve nefa izy de tsy teny apo sady vola be n'izy zany fa de nakaiza ary tanako zao nametraka azy tato afaka maly tsy ampy amidy an'ilay fanafody reto fa oviny zany no napetraky neny tato afaka maly talohany nandehanantsika mianaka tany amin'ny dokotera iny de omaly ve de mbola nitao le vola tsy nijery tsony kosa aloha maly tam'izay sy lanty nandeha reny ary sao de mba tsy 5,000 kosa aloha no napetraka tao ianao ve maninona 2,3 sy 5,4 no napirimiko tao ary ny ray tokana sy 5,2 no nisy naka tereo mahagaga tokoa zany aneo ay ka tsy hitako aloha zay olana niditra tato afa-tsy tolo zay nampirina ny trano ihany angamba na ifelana koa aza afaka mitato rehefa te hiditra tonga eo foana izy isan'andro inona no tiany neny lazainy ny vola tsy manatongotra rifetra fa tanan'olona ny nakazy tao sady vola midy ary anaty armoara ve ny fanalahidy mbola alaina ato anatin'ny tiroaran'ny table de nuit marina aloha zany nefa tsy hitako hoe izy ary no endrikendrehantsika eo satria tsisy trasam-bodiomby mihitsy tsinonako odio mandrosory landy saika akan'izy dafa misy inona na very ny volany neny very eno nisy naka tao anaty armoara tao fa vola ohatrinona koa zany 2 alina ariary andry kiako ka iza no akan'izany iza mahita amin'ny fitoeram-bolanareo sa taizany napetraka le izy tao anaty armoara ary mahita an'izany daholo ny ankizy rehetra tao anaty valopy ny volany napetrako zay ny hoano ataoko hoe manahirana zao anendrikendriaina hoe iza satria tsy misy afa-tsy tolo sy ny ankizy ny tato maly ary ifelany mankeo foana izy isan'andro ka tsy anontaniana ary alory zareo sao de mba hitany ihany sao de mba nalainy hoe satria tsy vola latsaka ane zany le izy na hoe ka hoe hita fa vola midy aty anaty armoara aty ny very ka raha iantso an'zareo tsika de tonga de fankety zany mazava loatra sy fanerena azy laza marina fa tena tao mihitsy ve aloha le izy napetraky neny tao mbola tsy very tadidy akory zay mihitsy le zavatra manahirana mantsy aleo reo hoany tsy maninona fa antsoa mihitsy aloha toly izy zao no ao fa ifelana to tsy hitako ako aleo tsony izy anontaniana de azava ny raharaha fa mandretraka izany zavatra maizamaizina izany tsy tompoko tsy naka ny savolo izany fa izavy ny teto maly izay telo ihany ny teto maly tsy teto felana tsy teo izy ka afaka maly riva be izy ny teo ary riva be izy vao niala teo neny nefa ny afako maly teto foana sa tsy teto neny teto fa ny marainy tsika senao no tany amin'ny dokotera de ny ariva lasa ny asa ka teto ve neny de tsy ahitan'izay olona niditra tato anatin'ny efitrano neny tato antsoa mihitsy aloha felana ifanazava amin'izao fa tsy tolo rery no ataonareo matiny ake teto ka aleo ary izy aloha atsoko vetivety de zay no antony nampanatsokanao ary felana miala tsiny aloha zanga hitanareo fa tsy teto maloko andrano sao vao saika ho avy fa za tsy nahita n'izany volo zany mihitsiko afaka maly ianao ny teto zao ary riva be no vonody afaka maly ariva no teo nefa mamamifetra koa teo ihaniko raha tsy diso marina aloha fa teo fa nisy ihany fotoana nidinako tany atokotany tany ambany sy tao amin'ny dosy za tsy niafatra te ambony mihitsy aloha afaka maly de nantavina zany ny vola 2 alina ariary vola saika mity fanafody nefa zao iny vola moa aiza raha tena napetrako atao marina fa tanan'olona ny nakazy raha tsy aotsonoko ka tanan'izy ary ho felany asa zay olona nijanona teto ny tokony fotoranareo mafy fa manjary olona rehetra io ny voendrikendrikako toly tsoro no marina raha nalaindri fa aza matahotra fa tsisy aninona ndre akory eo nalaindri ve tsy naka an'izany aho ka inona nefa ny tomandrindri rehefa tsy nakindri sao de mba raha maso manetsikeliko kosa aloha zany tsy mahavita an'izany toly ahoana moa tonga de rova madamy landy azy ohatr'izany kosa ka tsisy olomeloka iaiky ny marina izany mihitsy akory na eo anatrehan'ny tribonaly azy ny vola afaka panahy indrindra ho an'ny ankizy toa azy zaoko tsy manome tsiny azy aloha
Zany indray a raha izay vola mba manana ihany angambo dadatsineny fa tsy aty an-tranon'olona aty any angalatra 2 alina na labaraka teny eo. Ka itolo io ne efa nilaza fa tsy nankaka inona indray ary so fotsiny mba tsy fampiahialava fa manahirina satria tsy maintsy mbola hifanereserety foana dia savao ny entany. Raha 2 alina ve ho lana vetivety eo fa tsy maintsy mbola misy ambinambiny any raha sanatria izy ny tena nakazoko. Savao ary neny savao vao ohatran'ny mahasositra be izany resaka izany ka. Ary mangina tolo fa inona ny toman'indry eo rehefa madio ny eritreritryndry dia mangina. Ary eo fa za mihitsy no isava am-paosindry. Io jerenareo tsisy vola atao paosiny na ny ariary azy. Hatrany anatin'ny rehetra mihitsy jereo tsara aiza daholo ny entandry. Andao jerena. Ary avy daholo nareo manatrika ary. Ireo daholo ny fitafiany tao anaty kômôdy efa tapitra anakiroviko tsiraray fa tsisy vola. Dia aiza koa? Hitsakaosety sisa. Avy leo reo any rakizy fa rehefa very dia very rehefa savaina dia aleo tanterahana hatramin'ny farany roneny aleo avoakako tsiraray reto anaty sakaosy reto. Zavatra madinidinika daholo reto. Pince volo, fatoram-bolo, porte-monnaie. Ary andraso jerena ny ato anatiny. Jereo vola 700 ariary ny ato izao. Reo jereo. Ireny angamba ilay vola nomeko azo omaly riva sa tsy ireny toly? Eny tompoko. Zay ny ato dia ity vatakely ity sisa ny tena mba anato. Inona atao anatin'ny ity ry toly? Taratasy no ao. Aleo tonga dia sokafako mihitsy aloha Taratasy aloha reto dia reto avoakako eo reo koa dia valopy. Fa tsisy vola ao anatiny hitanareo tsara reo. Mosara kely akanjo kely, kapa kely, dia rojo kely ary mifono manokana koa izy reto. Ary ino ny te ambany indry ity? Andre kiako to vola inona reto? Vola 2 alina ariary. Hitanareo izany ray alina tokana sy 5,2 ka tsy reny ve le vola tsarafina tsara tao anaty vatakely farany ambany tao. Toly ahoana izao? Inona ny dikan'izao? Tsy fantatro mihitsy tompoko. Tsy izaho any nakan'ireny tao. Fa olona iza ndraiky no ametraka zavatra ny naty etandria dia hitana saro-tadiavana be any. Tsy nakan'ireny aho Mahagaga ihany sy toe-javatra izao. Mora fantatra ihany ny olona mandainga. Ny fijeriko any tola nefa izao dia tena milaza ny marina mihitsy izy. Nefa raha tsy izy dia izy ary naka ny vola sy nametraka azy tao. Kapirofo mitohaka ny tendany izao hitan'ny masontsika menakavy izao ka inona indray? Toly Tsy izaho tsy nangalatra fa lolo izany nametraka ny tao. Azafady aloha nareo azafady. Neny, fa manina koa ty neny. Ary na koa ny andolian'ny neny jereneny eo amin'ny tany eo ireto an-tanako reto any amin'ny vola Tsy fa manino neny hoa? Inona no andinianao an'indrojo kely sy anapolipolesinao ndreny akanjo kely sy kiraro kely ireny ny atrasonao Tsy Andriamanitra toly anizy reto zavatra reto taizy reto hitanao valio fa tsy ny vola hita ve mamaika ny raha miasa reny zavatra tsisy dikany manginona reo toly valio anizy reto ary taiza no hitanao reny ry neny raha miary akanjoko fony kely akanjo fony kely taiza fa inona ary tsy mahazo aneny lasa dala ve neny no otsikotsiko neny mahafoatran'izao itoly akanjoko fony kely reny ny tehiriziny neny havana tao foana mandra-pahalehibeako. Anao ve? Eny areo. Tsy mitodianao aingana fa ataony neny inona ary ny fitafian'ny tolo no endahany mifoatran'izao inona no jerenao an-damosiny ao no aboritanao io olatra io ny jereko
olatra eny io jerenareo hoe io ny porofo io ilay marika ilay olatra tsy maty Andriamanitra ny zanako ty fa fantatro hoe isa ondrakely ty ny zanako ty le olona hitako any le very hitako vonjeo fatorana eny tena safotra tokoa neny mba atao aloha de koseho e eny ary ndreo ary sika mianakavo ry daholo dia misaotra an'Andriamanitra aloha fa tsy nanino ny neny fa alohan'ny tenenako sy tantarako ny zavatra rehetra aloha dia tena maingavy anao ary ne mba ho tony sy hanindro fo tsara eto ary ndresako efa tony ahy eny ary fa eno tsara zao le tsy ambaraty nitazomboko hatramin'izay na hoe nasaina nitazomboko nga marimarina kokoa zay zany ny zavanitranga marina sy nisy fantatra e lazay neny avana azy ary mbola namafisiny zanamanina tamiko manokana io sy ny tantarainy tamin'ny zay le mivady nakanontolo tany iny dia tena nytantarainy tamin'ny Tsipriany mihitsy 12 taona lasa zay ary 2 taona tolo tamin'izay tena mifandraika tsara mihitsy ny datika na itolo aza tsy mahalala zany tantara zany fa dia hoe zafikely neny avana fotsiny no fahafantarany azoko tsy mahalala izy ka za zangery sy tsy mahalala zany nefa dia vady andefy mandriny miala tsiny aloha fa afatry maty le izy tsy ambaratelo ka tsy maintsy nitazomiko asa amrery gagakoa ngampy zao tolo nandreany zaniko tianao loatra mantsy ny niavana ka tsy sana nambarany tena marina taminao izy fa natahorany andonany sainao ny fahalalanao azoko zany very toly tsy mahalala n'izany mihitsy zany hoe efa nisy zavatra saika nyteneniny tamiko any tamin'izy ny alaina fa tsy voateniny hatramin'ny farany fa efa kely ny ainy nangataka famelana tamiko izy tamin'izay fa tsy azoko zay zany ny zavatra tiany ambary mangataka famelana izy ny tsy nilazany ny zava-marina rehetra tamindry eny mamela azy tsika ary misaotra azy na dia fa any amin'ny varotsy mifody azy izy dia mivavaka ao amin'ny fanany fa raha tsy izy konga dia tsy hitantsika tsony io zandry sombona itsika io marina mihitsy zany tsy voavalitsika azy any nataony namonjy namelona na nabiary na nafeny tolo kely tsy ho adintsika mandrak'izay mihitsy zany ary mbola nametraka lovabe ho azy koa izy zany mihitsy ka tondraka ny mananjary ndrery toly enky ny fahasoavana fa sady vovony tsy velona ina soma tsara no nandova be sy nahita ireo tena ankonana sy fianakaviana koa zay aloha dia tena faly faly mihitsy nahitanao tonga eto aminay soma tsara ohatr' zao isoranain'Andriamanitra mihitsy zany tena lakalaka tokoa ny fandaran'Andriamanitra ary tena resy lahatra ary toly mariny tena hain'Andriamanitra mihitsy ny zavatra rehetra ka ary tena variana mihitsy variana sy faly na dia mijery aneny fianaosambarana mitrotro anao zao aza dia tena faly mihitsy eny tena faly sambatra rehetra sahondra keliko dre aleo trotrokanina dia efa lehibe ary zay ka io indray neny sy ny ranomasiny eny ranomasim-pifaliana faza matahotra nareo eno ka faly ve toly tena faly ka ve ka mbola tany ihany koa ny reniko ka mboty fa mbola tany ireo fianakaviako eny anaka entony misy antsika tia ny trano tety ianao niteraka ny sy nitezaina fa idada ok aza toizina miangavy ianao ary toly aza mamofo tamandry mihitsy aloha fa faly izy mahita antsika voreto zao any amin'ny misy azy any fa zao avadika ho any resaka inona marina zany ny tena zavatra nitranga tamin'io andro io andro alarobia zay naveran'ny tolo mantsy ka eo indrindritsika zao ho foteniko moa zany le tantara raha ny alatety vao malala nitondra ny tolo ny maraina rehefa avy nametraka ny sakafonao telo lahatandro sy ny taratasy dia efa niomana nitondra ny zaza nandositra tena nangala-jaza izy zany nentiny tany Antsirabe ny zaza ary tamin'le lalana makany ambohy tsara telo amindrineny havana iny asa tsy haiko hoe inona ny antony aleo toy izy sokatra eto ny tantara fa tsy fantatrao
Araka ny nambarany zanamanina tamiko saika midiny vao malala tamin'olona hono ny zaza. Nandeha tamin'ny lalana ny ankandrefaniny izy dia nijanona teo amoron-drano ary ny sasa teo. Dia teo izy nibolisatra sy lasan'ny rano. Nibolisatra? Fa ahoana ny nahalalana an'izany ka? Tantarany zanamanana ihany. Herinandro taorina nahitany eny avana antolo dia nahita fatrina zazavavy efa tsy fantatra intsony ny endriny hono rehefa fokon'olona teny Epanga. Andrefana Ambotsara telo io tanàna io dia nentin'ny rano ilay faty ary nakariny zandary. Tsy fantatra izay aviny fa nalevon'ny fokon'olona io razana io. Zanamanina moa nanatrika ny nampakarana ny razana teny andrefana teny sy ny lazalaza tampoka momba n'ilay razana nahafantarako fa vao malalo io tovovavy io. Dia nieritreritra koa fa mety maty an-drano koa ve izany saondra kely sa ahoana. Satria ianao tsy nahalala velively tamin'izany fa hoe zaza very sy taniny avy ny toly. Tsy nahalala aho ka. Tatoriana koa anie vao nieritreritra sy nandinika an'izany. Satria tsy mbola nanambady an'itoy zao tsy inona no very sa ondrako. Marina izany ka. Ary ianao ange izany nitambesarana tsy ambaratelo betsaka tsy nozarainao tamiko mihitsy. Mialatsiny fa ny ary efa izay dia izay. Niza raha tsy efa tonga ohatr'izao ny fotoana tokony itenenako. Tsara aloha izany ary pirofo fa olona azo iterana tokoa ianao Rolandy. Ndry fa manina koa tofelana mitomany. Mianano ako mianaka. Za koa manana tsy ambaratelo ambara aminareo hoe angatahako famelana sy ifonako eto miloha raha sitrakareo Fa inona izany eno inona tokoa izany tofelana momba ny toly momba n'le vola very. Za mantsy nakazy nakazy tao anaty armoiran'ny nenitra miary sy nanafina azy tao anaty tantolo izany mba hanomezako loza azy. Indray tofelana. Ny antony dia ny fitiavako amin'ny fetra ihany sy nasarotam-piariko aminy. Tsy hitako sady tsy tiako hijarina eto koa toly sao dia lasa sipa amin'ny fetra. Ie, izay indrindra ka lasa tsy tia sy tsy hanambady atsony. Tsara tarehy sady tsara toetra mantsy toly. Tena endry tokoa izy. Ny alina azy niazaka ny ampiova azy ho tia rendrarendra sy aditra izany. Mifona ary etsirotoly mifona ary izy mianaka. Le laviko ny falajianareo mamela. Mafy sady zava-dehibe loatra aloha izany nataonao izany tofelana. Zavatra tena tsy nampozina tokoa. Ifonako aminareo re tsy amerina tsony. Tena diso aho fa mifona ry toly sy nendra miary. Eny izao no izy raha aman-dreny no miteny amiko aloha dia zava-dehibe amiko izao fiekenao elika izao sy fifonanao tsy niterena izao. Ny elika hibaboana hono mody rariny ndreto izay rehetra mamelanao ary mino fa amelanao koa ny ankizy indrindra fa hitoly sa tsy izany. Eny mamelandria ankizy ary felana ary fetra. Za aloha saika taona ihany manontany tena hoe raha tsy nisy izao zavatra izao ve raha tsy fantatra toly hoe saondra kely dia tsy nivaky ny marina sy ny babika ianao ny felana. Saingy nisy an'izao ka fantatro tampoka fa anabaviko toly tsy azoko alaina olontiana intsony. Aleo tonga dia tsoriko dia nanapa-kevitra ianao fa ilaza ny marina amin'izay. Tsy maintsy fantatra amin'ny marina ary fitiavako anao no nanaovako an'izany. Eny ary izay foana mantsiny ianao. Mamela azy ianao fetra raha mbola zanako koa aza manameloko azy samy olombelona. Eno ary neny mamela anao ary felana saingy ahoana ary fetra. Saingy fampijery toetra elaela indray aloha sika. Raha tena miova tokoa ianao vao afaka hiroso amin'ny fanambadiana miaraka aminao indray ry fetra. Ataoko fa rariny sitsiny izay raha izay no angatahako setry ny zavatra tsy nety be da be nataonao na vava na fisainana na fihetsika ry felana. Eny ary ekeko ny teninao satria tianao loatra ary fetra. Mahaiza mifandefitra ry izay tia adalaka tahoana nefany. Izay izany matoky fa raha anjaranareo sy fetra ny vady tsy maintsy tanteraka foana ny toetra ratsy azo ovany mitsodrananao tanteraka ary felana. Zava-dehibe amiko loatra izao andro androany izao
raha tsy nisy ny vola verina feninao tao anaty vatakely ny tolo iny angamba mety ho fantatra koa ny marina na ohatra hoe ela ara vao fantatra zay aloha de tena marina mihitsy sambatra ankehitriny fa tonga eto anatrehako sahondra kely sady efa tovavy be zay no tsafoizako anao sambatra koa ary neny ary aza malaelo intsony anao fa tia fa efa hita indray ka ono ahy iza no iantsona azy tolo ihany sa sahondra kely ataovy hoe tolo ihany fa zay no nanambina sy ny efa nahazatra azy tolo janahary ny farana teo ary ilay tantara no soratany Razanabary Voangilalao Joséphine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Toly. Ireo nanome aina ny tantara Ioly, Lanto, Fredeline, Mirambola, Liv niaraka tamin'ny Sinez sy Bruno. Tovy razana mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanaditosa.